Mpitoroteny toko voalohany andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Mpitoroteny toko voalohany andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho mpitoroteny dia mpanjakan'Israely tany Jerosalema, ary nampiasaiko ny foko mba hitady sy hikatsaka amin'ny mpahendrena ny zavatra rehetra izay atao aty ambanin'ny lanitra. Asa mareraka omen'Andriamanitra isasaran'ny zanak'olombelona izany. Efa hitako ny zavatra rehetra izay atao aty ambanin'ny masoandro fa indro, zava-poana sy misambodrivotra foana izany rehetra izany. Ny meloka tsy mety tonga mahitsy, ary ny tsy ao tsy mba azo isaina. Hoy izaho tamin'ny foko, indro, izaho nahazo fahendrena be dia be mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema. Eny, ny foko nahita ny fahendrena sy ny fahalalana betsaka, ary nampiasaiko ny foko halala fahendrena sy halala fahaverezan-tsaina sy fahadalana, dia fantatro fa misambodrivotra foana koa izany, satria izay be fahendrena dia be alahelo, ary izay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana. Amen. Satria izay be fahendrena dia be alahelo, ary izay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana. Mpitoroteny toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo. Raha nisy olona nikoizana tamin'ny hareny, osintsika ankehitriny hoe multimilliardaire, dia Solomona mpanjaka izany, tsy nisy izay nahory azy, ary izy indrindra no manoratra sy miteny ty andininy anjarantsika ity. Natao aza ny fananany harena dia hita ny tena zava-poana sy tsy misy dikany ny fananana an'izany. Ny fananan'Andriamanitra taminy no ambony indrindra. Manafatra Solomona mpanjaka eto hoe ry olona eto ambonin'ny tany eo, tsy misy dikany ny harena, tsy misy dikany daholo ireo zavatra rehetra katsahany eto ambonin'ny tany izao fa mamizana anareo izany, fa ny zava-dehibe dia izay avy amin'Andriamanitra ihany. Misy voambolana vaovao amiko ambaran'ity toko sy andininy anjarantsika ity. Verimberina no hoe misy sambodrivotra. Izany tokoa nataontsika matetika. Tsy izay zavatra maharitra ny tadiavintsika, fa izay mandalo sy miserina vetivety ihany. Reny anefa dia tsy ahitana fahafampo, na dia amin'ny fitadiavam-pahendrena aza. Teny amintsika Jesosy amin'izao teny izao, mba tsy hitady fahendrena any amin'ny toeran-kafa ivelan'Andriamanitra isika. Be ireo zavatra izay arantarantiny devoly antsika, evipetsy, fanangolena, mba havariana antsika sy ampivilalana antsika, ka tsy hitoky amin'Andriamanitra. Anatin'izany ireo tenin'olona malaza eto amin'ny Facebook moa ireo karazana citation izay to marina, to mitombina, fa haikay manalavitra antsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena noho ny sasany. Izany tokoa ve? Mitarika antsika mba hiankina amin'ny herintsika sy ny fahalalantsika izany. Ao koa raha izay to milaza tenin'Andriamanitra kanjo mamily izany ho amin'ny tombotsoany manokana rehefa tena adiadiana tsara. Ao anatin'ireny no ahitana fampianaran-diso tsotro izao, jereo ny tontolo manodidina antsika fa feno an'ireo. Jereo nge rehefa manao hetsika izy, dia ny saro ny tena mibahatoerana ao amin'ny petadrindrina, nefa nitory an'i Jesosy hono. Aoka isika angataka ny fanahin'ny fanavahana,
discernement mba tsy arendrika atsika amin'ny fahotana. Mampianatra atsika Jesosy an'io fa tsy izay fahendrena avy aty amin'ny olona ny tena fahendrena, fa zay avy amin'Andriamanitra, zay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Boky ny fahendrena no sokajy misy ny mpitory-teny. Raha te hamantatra ny tena fahendrena avy amin'Andriamanitra isika, dia aoka azoto anovo ao. Misy boky 5 izy ireo: Job, Salopy, Pito, na Joba, Salamo, Oabolana, mpitory-teny, tononkirany Solomona. Solomona nantsiny rehare tamin'ny fananany hoe 100 miliardera. Raha ny rehare izy dia tamin'ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy, zay tsapany fa sarobidy sy mbola tsara lavitra noho ny volamena sy ireo karazana arena rehetra nananany. Tiany koa sika kristianina fantatra fa ny tena kristianina dia matsapa isan'andro fa manan-karena sy manana ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra, ao am' Jesosy Kristy ihany izy. Hoy pastora Ray Aman-dreny ray izay manana an' Jesosy dia manana ny zavatra rehetra. Ry kristianina havana tsarovo fa zava-poana sy misambodrivotra tokoa ny fikatsahantsika ny haren'ny tany eto. Aoka tsy izany no ilofosantsika voalohany, fa ny tena kristianina dia manana ny hareny ao amin'Andriamanitra, tsy atakalo zany. Raha mirehare isika dia ny amin'izay omen'Andriamanitra atsika no aoka irehare atsika, fa tsy amin'izay ny sasara atsika. Tsy harena mandalo sy mora simby io, fa fahendrena avy aminy, zava-panahy. Harena atsapanao fiadanana, atsapanao fifandraisana amin'Andriamanitra. Tena harena be zany. Rehefa ratsy tokoa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tena fahoriana be zany, satria lavitra azy isika. Olo-mahantra sy oro tokoa aho raha lavitra an'Andriamanitra, fa rehefa amin'Andriamanitra dia omeny fiadanana zay tsy hay faritana, fa izy ihany no afaka manome an'io karazana fiadanan'io. Hoy ny Matthieu 9:20 ampahany A: fa miary harena ho anareo any an-danitra. Ny any an-danitra no ilofosy, fa ny eto an-tany na hitady aza tsy ho afa-po satria misambodrivotra. Satria zay be fahendrena dia be alahelo, ary zay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana. Hoy ny mpitory-teny 2 Amen.